Misy toko sy andininy reto izay tiako hozaraina aminao. Manasa anao mba handray an-tsoratra an'izany dia manasa anao mba hanaraka ny fiarahantsika eto hatramin'ny farany indray. Fantaniako voalohany dia izao hoe ahoana no hahatonga an'ireto andalan-tsoratra masina reto hanampy anao sy hampahery anao mba hatakatra izay tiany Jesosy hozaraina ao amin'io Jaona toko 5:10 io. Ao amin'io Jaona toko 5:10 io dia misy fizarana anankiroa miavaka tsara. Fa hamelò izany anefa dia andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindran-danitra misaotra anao izay amin'ny fitahinao indray. Afaka mbola hiara-hianatra ny teninao eto ka kasio ny fonay mba ho tonga tany lonaka hanirian'ny teninao ka hamoazanay be eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona zavavaka izany. Amen. Mbola mahakasika an'ilay tomoeramiko ihany ao amin'ny Jaona toko 5:10 dia milaza izy ao. Miresaka amintsika izy ao ny amin'ny voaloboka ny amin'izay mety fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka misy teboka roa tiako zaraina aminao. Ny voalohany dia izao hoe mitondra vokatra, porter le fruit. Ilay vokatra izany hoe tahaka an'ilay voaloboka izay mamoha. Hita ao amin'ny Jaona toko 5:10 ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo izany. Ary reto zaraiko aminao manaraka reto dia andinin-tsoratra masina izay mifandraika kokoa amin'io Jaona toko 5:10 ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo io mahakasika ny fitondrana fitondrana ilay vokatra zany. Ao amin'ny Isaia toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito dia milaza izy fa Andriamanitra dia miandry ny vahoakany mba hitondra votsara, mba hamoha votsara. Ilain'Andriamanitra zany ianao mba hamoha votsara. Ny Lioka toko 7 ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy dia milaza indray io andalan-tsoratra masina io fa ny tena fibebahana hozy izy dia mamoha votsara. Mamoha votsara. Ny Lioka toy eo amin'ny Lioka toko 7:10 ny andininy enina hatramin'ny fahasivy izany dia izao no voalaza hoe Andriamanitra hozy izy dia manam-paharetana. Manam-paharetana Andriamanitra ary miandry résultat avy aminao, avy amiko. Miandry résultat zany izy avy amintsika. Ary ny farany mahakasika an'izay mitondra votsara izay ihany dia ao amin'ny Galatiana toko 5 ny andininy 12 sy 13 dia manambara izy ao ny amin'ny vokatry ny fanahy. Haitsika rehetra izay vokatry ny fanahy izay. Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia anasako anao hatrany mba hamaky izy ireo, mba hamaky an'ireo ianao any an-trano any amin'izay misy anao any. Hamaky an'ireo ary hisintona lesona mahakasika an'izany fitondrana votsara izany. Ny teboka faharoa ao amin'ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 5:10 ny andininy 12 hatramin'ny 15 mety hisy ny fanoherana sy ny fankalana avy amin'izao tontolo izao. Voalaza ny Salamy 9:20 ny andininy 4 fa na ny Mesia aza hozy izy dia tsy tian'izao tontolo izao. Halan'izao tontolo izao tamin'ny tsy antony. Izany hoe pour rien. Tamin'ny tsy antony zany tsy misy antony sans raison dia halan'izao tontolo izao izy. Ny manaraka izany ao amin'ny Matteo toko 4:20 ny andininy 7 sy ny 10 dia nambara n'io andalan-tsoratra masina io fa ireo mpianatra dia voahenjika noho ny amin'i Jesosy. Mety hisy hanenjika ihany koa ianao ny amin'ny fijoroanao amin'i Jesosy. Ny Timoty faharoa toko 7 ny andininy 12 dia milaza izy fa ireo rehetra izay miaina ampatokiana ho an'i Kristy dia tsy maintsy handalo izany fanoherana izany. Ary ny Hebreo toko 12 ny andininy 9:30
hatramin'ny 7:30 dia milaza izy eo fa ireo mpino matoky dia niaritra fitsapana kanefa dia nitozo hatramin'ny farany izy ireo. Raha fitinina ireo teboka anankiroa ireo ry namako dia izao hoe ny mitoetra eo amin'i Jesosy dia mitondra toetra tsara izay voaovan'ny fanamasina. Mety nisy lesoka ny toetran'ny olona anankiray taloha, kanefa rehefa nanaraka an'i Jesosy izy dia noavaozin'Andriamanitra izany toetrany izany. Ary amin'izay fahatokiny an'Andriamanitra izay dia mety hisy ny fanoherana avy amin'izao tontolo izao. Mety hitranga ny fanoherana sy ny fankahalana avy amin'izao tontolo izao, kanefa dia eo Andriamanitra mbola mampijoro izany mpanompony mahatoky izany. Ny rariako dia mba ho voaovan'Andriamanitra ny toetranao, hikasika anao anie Jesosy ary hahatonga anao hamovo tsara eo amin'ny fiainanao. Andeha isika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay ny amin'ny fitahianao indray. Mbola afaka niara-nianatra ny teninao ka ampio izahay mba hazoto hamaky izany teninao izany ka mba hamobe eo amin'ny fiainanay, hamovo tsara eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mamolavola ny toetranay no hanonana izany vavaka izany. Amen.